Iavana malalo amin'ny tompo, ity no alahady farany amin'ity volana febroary, mombo 20 alahady fa 17 febroary, mombo 20 na alahady fa 8 manahaka ny epifania. Farana amin'ity andro an'ity natao hoe alahady ny epifania na alahady ny fisehoan'Andriamanitra any amin'ny firenekafa. Vavaka sika rehetra. Tera sy misaotra anao zay raha eo fa ivalina sady tia ny volana faharoa amin'ny taona 2020. Mety tokoa ianao ny tatana anay sy mivimina anay ary niaro anay tamin'ny loza maro samihafa ka naparitra ainanay manakakety. Teraina anie ny anaranao misaotra anao zay tompo olona lehibe fitiavanao. Tonga ty ny fotoana zay ankalazanay anao no zao fiafaran'ny alahady ny epifania, alahady fahavalo manahaka ny epifania ity, ankalazaina anie ny anaranao oka nakoako ampony ny teninao to fantatray indray fa ianao dia niazona manakariva ny teninao ary manao zay atanteraka ny teninao akatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia mitenena ianao Jesosy fa mangetaheta anao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro 17 febroary 2020 ity havana dia bokin'ny Genesis toko 1 voalohany. Genesis toko 1 voalohany hanapaka ampontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ary Jehova namangy any Sara araka ilay efa nolazainy ary dia nataony Jehova tamin'ny Sara araka ilay efa noteneny. Dia nananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abraham, efa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary nianaran'ny zanany zay teraka ny nateraka Sara taminy dia nataony Abraham hoe Isaka. Dia nofirany Abraham Isaka zanany efa teraka avalona izy ary zay efa nandidin'Andriamanitra azy ary efa 100 taona Abraham niteraka ny Isaka zanany izy. Ary Sara efa nampimezin'Andriamanitra aho zay rehetra nandeha dia hiarany nome amiko. Ary koa izy nampoziny akory moa no ilaza amin'ny Abraham fa ampony zaza Sara ka andro efa niteraka zazalahy taminy aho, efa antitra izy ary efa lehibe ny zaza dia mitazana. Ary Abraham nanao fanasana lehibe tamin'ny andro na mitazana any Isaka. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Efa nolazainy Jehova fa Sara dia anananaka. Efa niteneny Jehova zany ka dia niteraka zazalahy tamin'ny Abraham izy na dia efa antitra azy izy tamin'ny fotoana zay efa nolazainy Jehova dia manitra taminy. Matanjaka be ny teny hoe efa nolazainy dia nataony zany. Efa niteneniny dia tanteraka zany satria na dia efa antitra azy Abraham dia teraka soamantsara Sara. Matanjaka dia matanjaka ny teny efa nanambara ny tompo ka niteny zay ambarany dia ainy manatanteraka azy amin'ny fotoana zay mamety zany. Eto dia tanteraka tokoa ny natonga Sara anananaka. Pofon'izany tonga ny avalona natao ny famoranan'ny Sara nisy Isaka dia natao ny famoranan'ny zaza dia minanarana hoe Isaka araka izay efa nandidiny Jehova koa nanaovana an'izany. Eto dia vitany koa nampinono ny zaza ka mampimebe satria olona efa antitra mola nampinono ny zaza indray. Zay ny voalaza eo. Kanjo efa niteraka zazalahy taminy aho efa antitra ary nampinono zaza Sara. Ary efa Sara nono soamantsara ny zaza zay nidikany hoe mitazana andiny fahavalo dia nanao fanasana lehibe Abraham sy Sara. Profo miseho ny loantsika zao fa io Andriamanitra io mahay mahatateraka ny teniny. Efa nolazainy zany dia ataony. Efa niteneniny zany dia tanterahany.
no misy zavatra mahagaga tsen'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Vitany ny nahatonga ny Sara anananaka, na dia efa nitsajaza aza Sara na hoe tratra ny menopause, tehaka soamantsara izy na dia fahita azy. Andriamanitra miaro dia tsy mitsoka miteny jenomeny, efa niteny izy dia tanterahany zany. Efa niteny tamintsika izy hoe hovonjeny aho, hovonjeny ianao rehefa mino an' Jesosy Kristy, ilay zanany lahatokana izay nilany taty amin'ity zao tontolo zao ty, mba hitady sy hamonjy ny very, efa vitany tao amin'ny lasy zany, adinik'io tanterahany ankehitriny sy amin'ny ho avy rehetra, ka miteny zasy ianao tena ino an' Jesosy ary atoko azy, fa izay mino azy no tselohany, ary izay mino azy no manana fiainana marak'izay. Aokatsika atoko zany tenin'Andriamanitra zany, ary toetra tsara amin'i Jesosy sy hianatra amin'i Jesosy manakariva, satria Jesosy rahateo no nanako fiainana sy vedanana sy anananao sy ananantsika rehetra ny tena fiainana sy tena fiadanana. Amen. Misaotranao zay raha io fa hainao ny mahatateraka ny teninao, na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy tateraka ny teninao. Ankehitriny na dia efa antitra dia antitra aza Abrahama, na dia efa nitsajaza aza Sara, taterahanao tokoa ny teny hoe tsy nateraka Abrahama Sara no andova azy. Teraka soamantsara ny saky izy. Avarinao zany teraina ny anananao. Ataovy matoky ny teninao zay, ataovy mifikitra amin'ny teninao zay. Tany sy lanitra ho levina, fa ny teninao tsy levina manak'izay. Voaporofo zany, ninona atao tamin'ilay Jesosy teny tonga nofa, novonoina na mpijaliana, tsy tratry ny loha, tsarako velona. Ataovy mifikitra amin'ilay zanak'Aosy koa izay, mananana ny tena fiainana sy tena fiadanana, satria izy mihitsy nefa ny teny hoe ny fiadanako ny mekanaloha, ny fiadanako ny velako aveo. Dia aza vilisahaka amin'ny zanak'Aosy sy ampanarao ny teny manakariva, satria kanamiza moa zay izy manana ny teny fiainana manak'izay. Dia sitrakai ny rahanay mivaraka manao hoe rahanay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra. Minaniny anona sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy miloka taminay, izany tonanay amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy lery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny tsotrano zao, ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoko izay nianatra anareo satria izany na rehefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.